Miarahaba mpanaraka ny RDB Live eto Sakara aty amin'ny faritra Atsimondray no hitondran'ny fandarana Vie Consacrée anareo mpanaraka. Fikambanana religieuse masera anankiray izay miasa eto Sakara indray no hitondranay anareo. Koa arao ary ny tantarany sy ireo zavatra izay ijorony sy antom-pisiny eto Sakara. Koa arao hatramin'ny farany ary. Ny fahalalana ka aza avela iraketo izy fa fiainanao aza mitransakely lalan-dratsy fanahy ary aza mizotra ny lalan-dratsy ohabolana toko faefatra andininy 17 ka hatramin'ny 18. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana voalohany hihaonasika izao. Faly miarahaba asika rehetra indrindra ny ao amin'ny mpikarakara RDB Live makasitraka. Ny fikambananay dia niorina tamin'ny taona 1320 tanàna kely atao hoe Zante ao avaratry Fransa. Dia i Mera Carlin zay no anarany. Io lehibe ny fikambananay, nanorina ny fikambananay voalohany. Ny zavatra nangetaheta azy voalohany zany tamin'ny fotoana io dia nahita ireo mahantra be dia be tamin'ny toerana io dia maro ihany koa ireo narary indrindra vokatry ny ady tamin'ny fotoana io dia nanana an'izay aingam-panahy izay izy nanabe sy nikarakara ireo marary, nikarakara ireo tanora. Dia nahita ireo fikarakarana ireo zany tanora manodidina dia nisy tanora nangataka fidirana tao aminy kitra hanampy an'io fikarakarana ny mahantra sy ny marary io. Dia nisy ihany koa komperanty anankiroa. Dia niroborobo teo atoerana ny fikambanana masera Carle io maro ny tanora. Dia rehefa taty aoriana dia nitatra taty Madagasikara. Dia rehefa tonga taty Madagasikara zany dia masera madimozely anankiroa sy komperanty anankiroa no tonga teto tamin'ny 1963. Dia rehefa tonga izy ireo dia nivatana taty Sakara. Eto Sakara misy ny communauté izay asako zany. Dia rehefa tonga teto izy ireo dia nampianatra ireo ankizy teto atoerana, nikarakara ireo mahantra, nisabo ireo marary. Dia rehefa tonga elaela teto Sakarany koa zany izy ireo dia maro koa ireo tanora nahita sy nangetaheta nangataka niditra tato anatin'ny fikambanana dia teto Sakara. Dia rehefa teto Sakara izy ireo dia niasa nataon'izy ireo dia mbola nisabo ny marary dia nampianatra dia nitatra hatrany dia nikarakara ireo tanora, nampianatra ireo sy mananasa amin'ny resaka asa tanana. Dia rehefa tonga eto Sakara dia nitatra nakany Toliara koa zany anisany hoe misy ny foiben'ny fikambananay. Fa ny toerana misy azy eto Madagasikara dia any Antananarivo, Fianarantsoa, faritra Atsinanana, any faritra Vangaindrano. Dia Toliara zany tena be dia be communauté indrindra. Dia ny asa atao zany amin'ireny communauté sy province misy anay ireny dia tafiditra foana ny fampianarana sy ny fisaboana. Dia nisan'ny masera malagasy amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 190. Fa ireo masera vazaha na atao hoe française izay sotsika amin'ny anarany dia efa antitra daholo izy ireo. Dia ankehitriny zany zahay no ireo izy efa antitra ireo dia efa mizaka tena ny malagasy. Manaraka izany dia mbola hazavako kelikely ny asan'ny maseranay hoe misy maseranay zany miasa amin'ny dispensaire. Dia ny asa ao amin'ny dispensaire io zany dia misabo ireo marary izay rehetra tonga ao. Dia misy ihany koa ireo zaza kely tsy ampilanja na mahia na hoe tsy ampinono reniny dia ireo masera miasa ao amin'ny dispensaire ihany koa zany dia mikarakara an'ireo zaza ireo manome sakafo azy, manome ronono, mampianatra an'ireo ray aman-dreniny manabe ireo zanan'ireo. Ao amin'ny dispensaire ihany koa zany ireo masera ireo manome fanafody an'ireo marary zany izay tonga eo raha misy maratra dia sabon'ireo ahoatra ny asa nataon'ireo mpanorona ireo. Zany hoe raha ataontsika zany dia hoe manao pasemantsy maratra. Ho an'ny école ihany koa zany raha ohatra ny eto Sakara manokana zao nijerena dia ny école eto Sakara zany hatramin'ny jardin d'enfant mbola zaza kely mbola 3 taona jusqu'à classe de terminale. Dia misy ihany koa ireo masera mampianatra. Dia misy ireo lahika avy any ivelany satria marobe ny mpianatra eto aminay misy 2,000 isan'izy ireo dia tsy vitan'ny masera ihany zany ny mampianatra dia mitady olona avy any ivelany izahay. Dia eto amin'ny hotrany eto Sakara ihany koa zany dia efa misy annexe miala eo amin'ny 3 kilometra ihany koa satria marobe ny zaza eto Sakara zany dia tsy voavory amin'ny toerana Sakara ty ihany fa nasina lakilasy sy communauté masera ihany koa miala
kelikely eto aminay eto. Dia ny jardin d'enfant io zany dia mbola zazakely mbola taritaritina dia efa mahafoy andray aman-dreny reo jusqu'à amin'ny terminal any. Dia raha nivoaka mpanadinana zany mijerena dia ny eto amin'ny école Masera Sainte-Thérèse dia toujours 100% ny CP, ny BPC, ny bac. Indraindray avao misy hoe raika tavela na roa tavela. Dia ho anao tanora izay maniry hijato ihany koa zany dia indray andro any ianay dia manirana hoe ianao ihany koa no ho maîtresse eto amin'ity toerana misy anay ity dia faly mandray anao zahay. Rehefa toy izay ny tantaran'izay nirelesinareo teo aloha dia andao indray arsika hanaraka ireo aktivité sy ny fanentanana nataon'Andry Masera amin'ny aim-panahy izay iainany sy iandraiketany fikambanana koa arahoatra amin'ny farany ary. Raha ianareo mitandrina ny didy ambony indrindra voalaza ny soratra masina hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao dia manon tsara ianao. Jakoba 2:2-5. Ny école misy anay Masera Sainte-Thérèse zany eto Madagasikara dia misokatra ho an'ny rehetra ny école anay any amin'ny toerana misy anay any izay misy fampianarana fa misy toerana tsisy fampianarana ohatra zao Tananarivo Masera manao formation any fa ho Fianarantsoa misy école any Manambotra misy école Toliara misy école dia eto aminay Sakaraha ihany koa misy école dia ny zaza madinika zany dia eo amin'ny 3 taona eo reo raisin'Andry Masera dia ho an'ny zaza manana cas spécial reny dia mifampiresaka amin'ny Masera directrice eo an-toerana. Dia ho an'ny mpianatra ohatra hoe classe d'examen 3e terminal avy amin'ny toerana hafa iny koa zany misy dialogue atao amin'ny Masera fa tsy hoe classe de terminal avy any amin'ny école ivelany ianao dia avy dia miditra terminal ato aminay misy dialogue ataony ray aman-dreny miaraka amin'ny Masera mpiandraikitra ny école. Dia zahay Masera Sainte-Thérèse ihany koa zany tsy nionina amin'ireo hoe fampianarana na fisaboanareo na hoe fikarakarany tanora fa nitatra zany zahay aty Madagasikara na nitatra ny asana io hoe resaka fiompiana satria hoe noho izay fizakantena zay dia hoe ny fiompiana ihany koa zany manampy an'ny communauté tsirairay. Dia zahay eto Sakaraha zao dia manao fiompiana kisoa dia handesinay eny zany zao ty handray anay etoy fijeriny kisoa eto Sakaraha. Dia ohatran'izay koa zao ro Masera Belemoko dia mikarakara omby le fakana ronono ndray omby vavy be ronono atsika dia mamokatra ronono ihany koa zao ro Masera ao amin'ny centre ao Toliara ao. Dia sika koa zany natao hivonina amin'izay hoe tsy hoe mampianatra ihany zany hoe misabo avao fa zay toerana ny raha ny fikambanantsika zany na hoe miasa koa sika agnatanimboly manana tanimboly ihany koa ro Masera manana tanimbary dia zay toerana ny raha ny fikambanantsika zany dia vonina. Izaho zao dia irahana hikarakara fiompiana kisoa eto Sakaraha dia tena tiako tokoa tena tiako ary dia tena hitako hoe koatra manimanina n'ity fiompiana ity zany ary vao miala kelikely. Ho anareo izay tanora manana faniriana sy hetaheta hitrata amin'ny fikambananay zany na tsy amin'ireo toerana iasan'Andry Masera misy anay ireo na ny Tamatave na ny Dego na ny Mazanga na aiza zany dia afaka mangataka hiditra ato aminay dia tsy mifidy zahay hoe mainty na fotsy fa rehefa mahasapan'izay hoe fiantsoan'Andriamanitra zay dia mivoha ho an'ny tanora ny fikambananay. Misy manontany ny tanora hoe inona ny diplôme ilanareo ny fikambananay moa zany hatreto dia hoe sara raha manana baka isika dia afaka manao demande dia na ohatra hoe misy ihany koa ny cas spécial dia afaka miresaka amin'ireo Masera lehibe any amin'ny toerana izay voatanisa teo izay dia mivoha ho an'ny tanora ny fikambananay dia manao dialogue amin'ireny Masera lehibe ny fikambananay ireny amin'ny communauté izay toerana hiavianao. Dia homenay anareo ny contact hazahoanareo anay. Ny anaran'ny Masera mpikarakara ny tanora izay hiditra ato aminay zany dia Masera Françoise ny anarany. Dia numéro ny téléphone-ny 034 30 409 10. Miantso azy zany ianareo izay te hiditra aty aminay. Dia makasitraka antsika rehetra ny haino ahy ny zarazara fohifohy momban'izay fikambanana izay dia misaotra be dia be indrindra ihany koa amin'ireo mpiasa ny RDB Live indrindra izay tonga ny hitsidika anay eto Sakaraha androany dia faly zahay mandray azy ireo dia faly ihany koa zahay mirary soa amin'ny lalana izay tokony homban'ireo mandeha manavaratra any dia misaotra besaka.